indrindra iaho tandrana ranjaka vola kely indrindra mireo irahan'Andriamanitra mba hiteny amin'ny fiangonany amin'izao alahady voalohany amin'ny volana Jona anangana atsikefijekema no hevitra lehibe hoe andehanana amin'ny fahendrena ny finoana. Raha atao mivatambatana dia hoe ny olomino dia endry. Fahatalanjony ery mamaky ny taratasin'ny Jakoba mahafantatra atsika. Misy endry sy manam-pahalalana vao aminareo. Aoka asehony amin'ny fitondrantena tsara miasany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Hoy ny 7:17 vakitsika teo. Fa sanganehana ny mpandinika fiarahamonina ka nahalobava tahaka izao hoe ny olo manam-pahaizana be dia be fa ny olon-kendry tadiavina ohatry ny fanjaitra ao anatin'ny fasika. Olo manam-pahaizana maro indrindra amin'ny androntsika izao. Raha ny ray aman-dreny fahaizany no mampitaha mba antaniny ry mama bebe nareo re raka izy hoe fanahoana nareo bebe tsy nahazo baka. Nefa izay amin'izao fotoana tsy misy zaza tsy manana baka zany tsony. Dia mamaika hoe lay izy lavitry ny afo ny fatana raha zery bebe nahita licence, maîtrise, doctorat, agrégation, manam-pahaizana. Dia miarahamonina aminy ianao dia ho hitanao, fandraisa aminy ianao dia ho fantatrao. Fa marina zany filaza zany hoe ny manam-pahaizana mameno tanàna. Fa ny olon-kendry tadiavina ohatry ny fanjaitra ao anaty fasika raha hita. Verinany amin'ny toko voalohany amin'ny taratasin'ny Jakoba zany efa naverimberitsika teto raha misy aminareo tsy manam-pahendrena aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka sady tsy mandatsa nefa aoka izy angataka amin'ny finoana. Efa tsy tsaronareo intsony zany fa efa tany amin'ny 200 taona zany no talazako an'izany taminareo. Dia azavay ny Jakoba raha lahy tompony hoe misy karazany roa ny fahendrena. Ny fahendrena eto amin'izao tany izao, fahendrena izao tontolo izao, fahendrena araka ny fanaon'ny olona. Ary mialatsiny amin'ny fomba filazan'ny Jakoba fa mpitondra teny aho avy amin'ny demonia. Be dia be zany olona mandehandeha eny demoniaka. Fifandirana, fialonana, fisarana, mameno tanàna, mameno fiangonana. Fahendrena izao tontolo izao zany hoe Jakoba. Araka ny fanaon'ny olona zany ho izy. Ary araka ny demonia. Ka aza mireare ianao manana diplôma be nefa be fialonana, demoniaque ianao zany. Dia demoniaque diplômé. Raha no manjolo mianatra indray amin'ity andro ity. Mianatra indray ny omeleranga itsy. Tsy zany midika zany teniko zany. Raha mikisaka kely manko amin'ny fomba filaza any am-piarahamonina any hoe ampiarao ny mahafinaritra sy ny mahasoa, dia azo atao tsara miteny an'izany amin'ny fahendrena sy ny fahalalana mahaiza tokoa mianara
araony LMD nareo dia ho azonareo zany L licence, M maîtrise, D doctorat, fa aza tsinitsinoavinao ny trandraka ny fahendrena. Tamin'ny zoma takarivo zahay tany amin'ny fiangonana anankiray eto kaikaiky tanàna eto somary efa mivoaka ny tanàna, mampianatra ny ankizy ary namoa fo boky 220 pejy nikaroanay momba ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, araka izay ilazah soratra masina azy. Tena ampianarana ny ankizy taony zany fiaraha-mivavaka zany hoe anaka isany mianara ny fahendrena avy amin'ny tompo dia manajana ny rainao sy ny reninao. Fa reny didy efatra voalohany dia anajana n'Andriamanitra avokoa. Sa manan'Andriamanitra hafa fa tsy raha io ihany. Trano faefatra ny voakisaka hieritreritra ny olombelona ny didy folo disany eo an-tsaina. Ny ray aman-dreny didy fadimy mananjana rainao sy ny reninao. Io ny didy voalohany misy teny fikasana hoy Paoly any amin'ny Efesiana 1. Ny zanaka endry dia manino? Manaja ny ray aman-dreny, tsy manaraka ahy nareo fa manao tsenjery fotsiny. Manazava azo hoe manajana rainao sy ny reninao, fa za ny didy voalohany misy teny fikasana dia manontany anao rehefa avy eo ny zanaka endry raha nanaraka ahy nareo dia zay ny valiteny. Fa tsy nanaraka ahy nareo manao tsenjery teny fotsiny. Ny zanaka endry mahafaly ny reniny fa ny zanaka dalana tsenjery diso zany. Ny fifandirana, ny fifampiandaniana, ny fialonana sy ny toy izany tsy avy amin'Andriamanitra izany fa avy amin'ny démonia. Zany no ahitantsika tononkira iraika amin'ny 30 fa mamoa fo ao an-tsaina ao am-panahintsika eo sady mihira am-panahintsika no mihira an-tsaina koa. Saintsaina zany tononkira zany hoe miasoparana le vony. Manino anao misopatr'olona avy amin'Andriamanitra ve zany? Araka ny fitariny fanamasina dia misoparako ny asan-dranony. Misy zany avy zany avy amin'ny démonia zany. Tsy anjaranao zanak'Andriamanitra, tsy toeranao olona ny fidir'Andriamanitra io ny sopatra ny namanao ho tonga fitaovany devoly hanimba ny fiainany namanao. Nefa gaga ianao aty amin'ny fiangonana, tsy hoe ivelan'ny fiangonana, aty amin'ny fiangonana toerana anjakana izy zany, toerana tokony anjakan'Andriamanitra. Jesosy mpanjaka malaza raika amin'ny 70 ndrisy fanjakany démonia ny fony maro, mifangala, mifampialina. Ary mety midika teny diema hoe fialonana mangidy, nandikana ile hoe fialonana mirehitra. Any midika teny 1905 izy fialonana mirehitra zany hoe mandoza ifanianany rehetra. Fa ny any diema nadikany fialonana mangidy ao am-porareo. Manao volentika amin'ny namana, nanao diso taminao le namanao dia mandrakizay alao vary, tsy alao polo tsony zay, halanao iny olona iny. Dina ny vavahany tsy tokony isina tsony le fanompavana dia atao sika iaiky ny helitsika dia atao ina ny vaveo masiny omena famela keliko hoe
levianao manoy misy alonanao namanao tsy mijano iverenako aza atao mampalahelo anao zao filazako azy zao aty am-piangonana efa niady fo tamin'io ana zava sy andamina an'io fa tsy raikitra fa zao ihany no izy lazaina ny raharam-piangonana dia vakinao ny ina ny vakinao teraka fialonana voady vakina io le voady raha zao zao savaina any anatin'ny taratasy kely anaty poketra na anatin'ny any anatin'ny firanany sasany any misy voasoratra hoe paster 2 points 250 000 aloha zay plus 50 000 aloha zay plus 25 000 zay plus ao anaty taratasy io tsipika am'izay taony calcul rehefa filazana raha-piangonana ty am'izany verezy apaty any fa taonoko sokafana telefôny tak plus 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 ekana zao zany io ndray am'izao paster aty am-piangonana fa na inony zany tarika anao zany fa nany Jehova ve zany manome sainanao zany dia manana carnet mihitsy ianao isaky ny alahady zao manoratra taloha izy io nalefa ny SMS taty amiko taloha satria voateny koatra zao foana izy najanona fa taloha io nalefa taty amiko ataony le plus dia ataony égale dia alefa ny SMS iny voadinao paster aty am-piangonana ary izy io no valiko tonga avy any an-trano anao fa omeko anao reo voady reo mainka moa raha fantatry anao ny fiche de paie ny namanao hoe avoaka gazety ao ny fiche de paie ny amo efa fantatrao ina ty izy ny budget abelantananao ty fihitanao angily izy iny fiche de paie ako iny fa ny fiche de paie ny namanao ho fantatrao andriamanitro hay zany mihitsy dia vao mahita ny namanao ianao tsy mba hoe saotra an'Andriamanitra sy efa omeny zay ilainy sesea dia mahereza sea fa tsy zany ny teninao re mifankahita aminy inany ao mbola mahazoka lahy mikoaix amin'ny raisina isam-bolany ho azoka lahy zany dika ny masonao mangarika ina tsy miteny azy ianao zany matoka ny ho ady karamo ihany ampiasana ohatrindreny ho faty reny raha azo promotion satria ianao tsy manaiky ny namanao isondrotra mainka moa fa ty am-piangonana iresaka zany hoe iresaka teti-bola zany hoe ikasikasika attention raha mikasika rubrique anankiray 5 minutes maximum dia vita fa mikasy rubrique fivelomana ianao adiny 3 adiny 5 mbola tsy vita io ina midika zany fialonana fifandirana anaty zany milety ao-pola i fialonana mirehitra le fialonana mangidy avy amin'ny temony zany karaha mino ianao fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra salamy fa 4 any Jehova ny tany zay rehetra eo aminy zao rehetra sy mipony eo aminy raha mino ianao fa izy no mitahy ny asan'ny olona rehetra izy Andriamanitra no manambona ny fiainany zanany raha mino ianao fa io Andriamanitra tsy misy mahafetra azy tsy misy mahasakana azy raha miasa izy manasoa ny zanany dia mba endry aza mialina ny namanao ianao andehanana fahendrena ny finoana ny olona miny ny olon-kendry ampoizina mihitsy raha hoe kristianina le olona mitoerany amin'ny andraikiny ampoizina mihitsy
raha mba hoe olona manotenao an'andriamanitra ny olona mitoerany amin'ny andraikiny dia mba hoe olona maniny izy io olokely olona matahotra an'andriamanitra olona manaja ny namany olona tia ny namany olona tsy mba mialina ny namany olona tena mikaroka mihitsy fomba rehetra anondrotana ny namany zany ny olokely saingy indrisy indrindra moa zao malagasy avako zao malaza mihitsy zany fiteny hoe malagasy rehefa misy miakatra eo amboniny eo dia atao iny sitomina midina atao tolo fomba rehetra isotomana azy hidina tsy avy amin'ny fanan'andriamanitra zany avy amin'ny demoli isaky manao zany anao dia tsarovy avy amin'ny demoli ty ataoko ty hoe dia ataovy ihany fa ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha zay mihitsy ny dikateny tena marina amin'ny teny grika ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha d'abord c'est pur madio tsisy aroarony mifandray amin'ny namanao ianao dia madio ny fifandraisanao amin'ny tsy mieritreritra nininy tsisa zany arrière pensée zany tsisy an'izany préjugé zany vao fakahita amin'olona amiko ay ty le mpangalatra tsisy an'izany zanak'andriamanitra io olon'andriamanitra io voarin'andriamanitra io tahaka anao namaky ny korintiana faharoa zahay fa any zany zany le kotiranay ao an-trano hoe raha misy mihevitra ny tena ho jiosy israelita hoy ny apôstôly paoly zaho koa misy mihevitra ny tena ho kristianina zaho koa hoy ny apôstôly paoly dia raha mba mieritreritra ianao hoe kristianina ianao dia teny koa izy ho manao hoe zaho koa fa tsy ianao rery madio dia angatao amin'ny tompo mba ho diovy ny fanan'andriamanitra ny fonao ny sainao ifandraisanao ny namanao tsy vitanao rery io na iteny azy ny apôstôly paoly any amin'ny efesiana hoe toko faefatra andiny fahiraika amin'ny telopolo sy ny faharoa amin'ny telopolo hoe esory eo am-ponareo ny lolompo rehetra ny fialonana ny fifandirana fiafonavonana hoe esory marina misy avy aminao ny fanomekena naisotra n'izany efesiana efatra raika amin'ny telopolo roa amin'ny telopolo an'izay manoratra ny azy ao dia soratana dia vakiny iny eny an-trano fa tsy soratana dia iny dia soratana fotsiny ray fa tena asa ny fanan'andriamanitra manadio ny eritreritrao ataontsika ho any amin'ny hébreu toko fahafolo ihany texte vakiko aminao androany hébreu toko fahafolo ndiny fa 7:70 hatramin'ny faharoa amby roapolo tsy manina hatramin'ny fa 5 amby roapolo fa mety tena tsara Hébreu 7:70 5 amby roapolo vakiko amin'ny naratoko amin'izany ry rahalahy satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny ranon Jesosy amin'izay lalana natokana ho antsika dia lalana vaovao sady velona namaky teo amin'ny efitra lamba dia nofony sady manana mpisorona lehibe mitandrina ny tranon'Andriamanitra dia aoka isika hanatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokiana be avy amin'ny finoana manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy ny tena voasasa tamin'ny rano madio aoka ho arizontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy iozongozonany fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara aza mahafoy ny fiarantsika miangona tahaka ny fanao sasany mainka fantatrareo fa miantomotra ny andro fo voadio
ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy. Raha tena renao satria ianao ihany no tena mahafantatra an'izany, tena fantatrao, ary zany atao hoe kristianina mahatsapa ny mahafantatra ny tenany hoe tena misy fialonana mangidy atao boko ato. Ianao no mahalala zany, teo sitrana amin'izany ianao dia mangataka amin'ny tompony tompo, aoka ny ranao anadiovanao ny foko, afakay amin'ny fieritreretana ratsy rehetra. Ianao no miekitra zany amin'ny tompo, ianao no mangataka zany amin'ny tompo, dia dioviny io. Jaona voalohany dimy fafito, ary ny ranon' Jesosy zany ny manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Diovy ny ranon' Jesosy Kristy, ny fonao manana fo voadio ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy. Fa ny fahendrena avy any ambony dia efa voadio ny ranon' Jesosy Kristy. Ka zany fahendrena zany hoy Jakobo, tia fihavanana. Tsy tsika resaka lavabe fa delira ny paster zany hoy ianao, dia iverina eto indray ny hira tsy tiany sasany indrindra hoe kakava ihany eo. Efa fahaitsika zany, efa lesona na veriberina zany, tsy lazaiko tsony momba azy. Ianao sy ny fanan'Andriamanitra no mamerina azy ao an-tsainao, araka ny filazan'ny soratra masina ireo tena andrisindry herinandro ny fanamasina ireo hoe ary ny fanahy masina ampatsiara anareo ny zavatra rehetra izay fandrazoiko taminareo, ampianatra anareo ny marina rehetra, izy ampianatra anareo. Mba zany hoe ny fahendrena avy any ambony tia fihavanana. Fahendrena avy any ambony mandefitra. Tsy manana ny marina ianao, tsy mihevitra ianao fa ianao no marina, tsy mihevitra ianao fa ianao no mahay indrindra, tsy mihevitra ianao fa ianao no mahay miteny indrindra, dia tsy maintsy miteny ianao na tianao na tsy tianao pasitery, tsy maintsy miteny aho. Fa ny fahendrena avy any ambony dia mandefitra. Ary ny tolo malagasy miosa lavitra anao amin'io izay mangina volamena. Fa misy olona tsy mahay mangina, isaky zao miaono zao ianao, tsy maintsy manteny io. Ninona lazainao eo, ninona taonao eo, ninona fampangina taonao, mangina. Tsy e paster, sambola hiteny. Ndrisy moa amin'ny fitenin'ny olona zay, zahay tonga ihany ne paster miaina zany dia voateninao fa ny olona teninao zao tsy eto. Fantatra fa tsy eto izy. Zay mahafantatra. Reny olona reny rehefa alahady mandrakariva ohatr' zao tsy eo izy. Fantatro na le. Fa rehefa tonga ny fivoriana dia tonga izy. Anina izy io? Ite. Aza mafantany ihany ny email anao. Fahendrena avy any ambony mandefitra. Dia hoe ny tononkirany malagasy hoe tsy resy tsy akory ndry malagasy ary zao zanako zao, ndry hira sisa zany. Rehefa mba ho avy ny fotoana ivorianay ataoko izay hira zay. Valaiko any amin'ny vidiko ary Analakely ary, misy le mpivarotra le CD ary Analakely ary, dia alefako atsy. Pihana rehefa ivory dia ino no alefa? Tsy resy tsy akory ny olona mangina. So mba hananatra azy zany tononkirany Paoly zany rehefa tsy mahay mandray mianatra ny soratra masina izy, efa tsy manana ilay fanahy iaina izy. Fahendrena avy any ambony mora lahatra. Ny diema kaikaiky mitakatra reo hoe
mora ifandaharana, mora ifanazavana, raisonnable hozy izy ny frantsay. Ny olona endry mora mifampiresahana, anazavan-zavatra dia ay ve zay ty izy partery saotra to dia mijanona izy. Ny olo-kafa zay mba vanao ambavany tahaka ny zazany dineniko tany amin'ny fiangonana nalehanay tamin'ny zoma arivo. Tenena zanako io ahy ianao ohatranao hoe ianao manao hoe anaka fa taizy ianao nivaly teniny ohatran'iny, ianao ohatran'iny fa niazy ohatran'iny. Terneny koa isan'andro ahy izy foana fa tsy fatako hoe efa avy nianatra i biso manao embouteillage za mbola tarianany mbola mividy kahia io ohatran'iny valy teniny. Ianao nefa hoe mbola taiza anaka fantanina tsotra kely. Dia ny reninao le zandrinao ohatrany fa tsy zandrinao ny reninao mangina izy ko ny anao valy teny efa lava be fa ao an-tsaina izy manao hoe excuse zany teniny lava be rehetrarehetra zany manameloka azo tao. Aza be resaka anaka, aza be valy teny io rehefa anariny ianao dia miaino mangina mandatsaka po misaitsaina zay nilazany dada sy neny azy taminao dia iny a entinao mitondra tena rehefa avy eo fa ny fahendrena viadabony dia mora lahatra be famindram-po try tahaka n'iny be famindram-po zany olo-kendry zany na olona efa diso toninina azy any anamany izy mbola mamindra fo. Eo nazavaiko tamin'ireo ndray arivo iny ianarantsika tamin'ny herinandro masina anankiray le hoe mamindra fo ny dikany a ny fonao zany a afindranao aminy ao dia le zavatra mitranga ohatra mitady atezitra anao a dia le fonao nafindranao tany a dia mba enoy tsy mboy fon'olona tanany taona malagasy matakatra an'izany tsy niteny izy mamindra fo fa ozy izy tsy ngoy fon'olona tsy ngoy fontena raha marary anao io marary azy io mangirifiry aminy zavatra mitrango io aoka koa mba ampangirifiry ianao dia tanysaina daolo ny fiteny fahendren'ny taona malagasy dia tanaka visy avanana izay dia di marary niaty sy niafery hoe tahaka an'izao tanysaina daolo ary ay tsenjery io rehefa mihaino pikabary zany ianao a ohatrany hoe dia tena endry be ty pikabary ty. Fahendrena avy any ambony avy amin'ny fanan'Andriamanitra be vokatsoa mamokatra asa soa be sy amtrana ny dikan'izany manao asa soa ny dikan'izany fa tsy olona mihirimbelona ny fahorian'ny namany. Ataoko ohatsy ity satria mba alahady fanateram-bokatry ny Dorcas ty ihany mba lazaiko momba ny Dorcas ho an'izay tsy nafantatra nodimandry tandry alolo kely aorina kely ny fetin'ny reny talata zany ny Dorcas nanao fetin'ny reny tato am-piangonana larobia izy maty ny flo teo aloha fantatry ny rehetra hoe maman Zéphine dia nisy mpikambana hafa ao amin'ny sampana hafa ato am-piangonana nanatrika aho ny nahafatesany maman Zéphine teto ny Dorcas niaraka teto feno manomboka eo atry aorinandry potory feno Dorcas tonga teo manotrona ny mpikambana ho aminy. Tsy manao vain-dralahy tsy maharary fahendrena avy any ambony dia madio aloha tsy eo iray anao dia hitanisa ao an-tsainao maty ny maman Zéphine dia eo ianao hay tamy Zéphine tia mitanisa ao an-tsainao za tsy ho any am-piangonana dia ho avy indray ny andro rehefa ianao no hodimandry dia mba tany sainy olona koa na ianao tsisy ho tany sainy ianona za tsy ho any dia rehefa rany olona telo sisa ny tonga eo
maty ny mpampianatra sy kolelahy tato am-piangonana nentina tato am-piangonana zany tena teny mafy ny mpampianatra ny teny an'izany nandena mangy tarehatrany nisaina amin'ny ratsatana ndreto mpampianatra sy kolelahy tonga tany fa indrena avy any ambony be vokatsoa rehefa trampahorina ny namana dia matsiary marary ianao fa orina miatra aminao io inga ampiasain'ny fanan'Andriamanitra zany fahasiahako aminao raha ny anaka antsiny anareo ampianarany anareo andraisanareo le fanahy avy any le fahendrena avy any fanan'Andriamanitra hitaridarana anareo amin'ny fifandraisantsika isan'andro amin'ny fiarantsika manompo azy amin'izay fifanotronatsika amin'izay fahoriana miatra amin'izay zava-manahirana tsy maintsy hifanotronana trano tsy misy varatra dia mba samy mifanotroneo fampahereo fa tsy sanatry eny tsy anao ny fahoriana tsy any aminao ny zava-manahirana dia tsy mampanina anao zany inga hoain'ny fanan'Andriamanitra hazavaina amin'ny fiteniny ao am-ponao ahatonga farisendahatra sy fitondratena tsara amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ienanao na kristiananao zany teny masika koa aminao zany fa tsy maintsy masika aminao araha zany no toetrao ho voninahitry ny tompo amen